Ny 12 sy 13 ny volana Avril 2024 no nitotosaina tany amin'ny faritra Vakinankaratra ny Journées agro-écologiques na andron'ny agro-écologie. Ny agro-écologie dia miompana amin'ny fitantanana maharitra ny tany, miaro sy manatsara ny tsiron'ny tany amin'ny alalan'ny fampiasana ny herin'ny natiora mba hampitomboana ny vokatra, hampihenana ny akora simika ary hikajiana ny tontolo iainana. Ny agro-écologie izany dia fitambarana teknika mpambolena mahomby ho an'ny famokarana maharitra. Nomena lanjany manokana ny sehatry ny famokarana maharitra nandritra ireo andro roa ireo noho ny mahanosy an'i Madagasikara izay mbola tsy manana fizakantena ra-tsakafo kanefa mihoatra ny 20 isan-jaton'ny mponina ao aminy dia mbola tantsaha avokoa. Teo ambany fiain'Andriamatoa Minisitry ny Fambolena sy ny Fiompiana ny Journées agro-écologiques tany amin'ny faritra Vakinankaratra ary namorina tompon'andraikitra ambony avy ao an-toerana sy avy amin'ny fanjakana foibe. Ny famatsiam-bola, lehibena tetikasa miankina sy tsy miankina, fikambanana sy mpiantsehatra eo amin'ny lafin'ny fambolena, mpanabe, tantsaha, mpianatra, ray aman-drenin'ny mpianatra ary mpanao gazety. Nandray anjara mavitrika tamin'izany ny ekipan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana, ny Ministeran'ny Tontolo Iainana, ny Aivoary ary ny Ala, ny Ministeran'ny Fampianarana ara-teknika sy ny Fampiofanana arak'asa, ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena ary ny avy amin'ny fiadidinan'ny faritra Vakinankaratra. Maherin'ny 20 araka izany ny mpandray anjara tamin'ny Journées agro-écologiques. Natokana ho fitsidihana teny an-tsaha ny andro voalohany ary atrikasa tanaty efitrano kosa ny andro faharoa. Ny Journées agro-écologiques dia nentin'ny GSDM nampisehoana ny asa fampiarana ny agro-écologie izay natao tany amin'ny faritra Vakinankaratra. Teo ny fitsidihana ny asa totosaina ao anatin'ny tetikasa PAPAM izay vatsian'ny AFD. Teo ihany koa ny fitsidihana ny ampahany amin'ireo asa efa nitotosaina nandritra ny tetikasa teo aloha ary indrindra ny fampisehoana ny akon'ny fampiofanana isan-karazany no totosaina teo anivon'ny safampiarana sy fikarohana ao Ivory. Teo Atsirabe ny niarany aingana mpandray anjara rehetra ny marainany alakamisy 12 ny volana Avril ary niazo avy hatrany ny CEG distrikan'ny Mandoto. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny Journées agro-écologiques ary nomariana tamin'ny fandraisam-pitenenan'ireo manam-pahefana isan-tsokajiny. Nanantevin-daharana ny mpandray anjara, ireo mpampianatra, ireo ray aman-drenin'ny mpianatra ary ireo mpianatra avy ao an-toerana. Teo ihany koa ireo tantsaha manodidina na ireo efa niara-niasa tamin'ny GSDM teo aloha na ireo izay liana sy voasarika noho ny fisian'ny sasekoly napetraka teo anivon'ny CEG. Ny talen'ny CEG no nandray fitenenana voalohany. Na ny fankasitrahana ireo vahiny manan-kaja isan-tsokajiny no sady nisaotra ny GSDM sy ny mpamatsiam-bola tamin'ny safidianany CEG isitraka ny tetikasa fampidirana ny agro-écologie an-tsekoly. Tombontsoa lehibe ho anay ho izy ny fisian'ny tetikasa toy izao na ho anay mpampianatra ary indrindra ho an'ny mpianatra. Ny afalianay dia hoe tsy nijery anay arak'izay mahazandry indrindrana izay ianareo fa tonga nametraka taminay aloha ho anisan'ireo sekoly izay anatanterahana ny tetikasa ho amin'ny fambolena maharitra. Afaliana lehibe ho anay izany ary ankehitriny dia mbola nofidinareo indray izahay hanatanterahana izao lanonam-panokafana ho amin'ny fankalazana ny andro ho an'ny fambolena maharitra izao. Koa makasitraka indrindra ny amin'ny fahatongavanareo ary amin'ny kafaliana lehibe tompoko no andraisanay anareo. Dia makasitraka indrindra tompoko lahy, makatelina tompoko vavy. Ny sesinandray fitenenana avy ao ny lefitry ny ben'ny tanàna avy ao an-toerana, narahiny lehibe ny filakevim-pitantanan'ny GSDM, ny talen'ny fampandrosoana ny faritra Vakinankaratra, ny chef Siskoan'ny Mandoto ary nofarana ny solotenan'Andriamatoa Minisitry ny Fambolena sy ny Fiompiana izay nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny Journées agro-écologiques ho an'ny faritra Vakinankaratra. Sota manokana ianareo eto amin'ny CEG izay mandray izao lanonana izay ataontsika androany izao. Amin'ny fatra dia zava-dehibe ny andro androany satria mahakasika ny fambolena maharitra, fomba fambolena maharitra. Rahantsika malala fa manan-karena amin'ny lafiny fambolena sy fiompiana ity fatra Vakinankaratra ity manana tany dia laran-tany midadasika. Eo anatria ny fiovaovan'ny toetrandro izay misy ankehitriny dia verinay fa rariny loatra raha tokony voizina teknika mpambolena fiarovana ny nofotany sy ny tontolo iainana. Raha te
anana fomba fambolena maharitra isika dia isaorana ianareo rehetra zay manatanteraka sy mikarakara izany isaorana ny mpiaramombon'antoka izay antoka fampandehanana ihany koa fanatanterahana izany tetikasa izany everinay fa rariny loatra raha toa ka ampidirina raha everina raha mieritreretina fa ampidirina eo amin'ny fandaharam-pianarana ny ankizy izany fomba fambolena manaraka ny teknika fiarovana ny nofotany sy ny tontolo iainana izany satria izay no antoky ny fampandrosoana maharitra. Ny antom-pahatongavantsika dia ataoko hoe isaorantsika ny GSDM nafahana nanao azy ny faniriana ao anatin'ilay fotoana izay isany anankiray ihany koa isaorako anareo rehetra ao anatin'ilay izy dia hoe aty akaiky ny tony fahatritsony no misy ny vala fitaratra na ny vala manandamana napetraky ny GSDM tao anatin'ny 20 taona. Raha ohatra ka mitatra eto aminareo izy dia ny faniriana mba hitatra amin'ny faritra manodidina hitatra ho an'ny Madagasikara iray manontolo mba tena ho vala fitaratra tokoa fa tsy mipetraka fotsiny ho vala fanandamana. Zany ny zavatra hita hoe tsampy eto amintsika manao tsika eo amin'ny asa-pikarohana fa rehefa anapariaka azy za tsy teteny hoe kamitsika ny anapariaka azy tsy any fa be lehibe ihany koa ny fepetra tsy maintsy arahana ny fanapariahana manomboka amintsika rehefa vitatsika izy eo amintsika natoka aty amin'ny sekoly azo atony mamindra azy any tokantranontsika raha mitatra eo amin'ny tokantranontsika izy afaka mitatra eo amin'ny fokotany raha mitatra eo amin'ny fokotany izy mitatra eo amin'ny kommunetsika. Ny olana anankiray koa moa antasa malagasy ao anatin'ilay fotoana dia zao hoe mieritreritra izy fa vokatra ny fanjakana io tsy amin'ny fanjakana ny fanjakana manampy anareo ampiakatra ny vokatra zay eo aminareo misy eo aminareo dia hoana ny ahafahana mampitombo azy. Zay ny anjara andraikitra ny fanjakana zay ny anjara andraikitra ao anatin'ilay fotoana zay iarahana amin'ny mpiara-miombon'aty koatra zao zay sorana ihany koa ny PAPAM ao anatin'izay fotoana zay nahafahany GSDM nanitatra nataontsika manitatra azy amin'izay fotoana zao. Dia ambarako zany fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny andro izay napetrakitsika amin'izany fomba fambolena maharitra zany mba ahafahantsika miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro makasitraka tokoa avy makatelina tokoa. Isan'ny nahasarika ireo mpandray anjara ny fitsidiana ny sahasekoly izay mampiranty ny agro-écologie tao amin'ny CEG-vinany. Nanampy fanazavana rahateo ireo mpampianatra mikasika ny fahazotoan'ny mpianatra ny etahitan'ireo ray aman-dreny izay voasarika amin'ireo teknika vaovao. Nanao teoria tao an-dakilasy izahay ary ao aorianan'iny dia mivoaka eny ivelany manao fampiarana avy hatrany dia toy izany hatrany. Ny fomba fandraisan'ny mpianatra ny fampitana ny agro-écologie ity zany dia tena nafinaritra ny zareo mihitsy tsy mpamboly avokoa nefa ny mpianatra rehetra eto nefa delina tokoa satria tato zareo vao nahita amin'izany mamboly katsaka ara-teknika manao komposta ary efa netiny teo anivon'ny ray aman-dreny zany ary misy ray aman-dreny samy teny aminay mihitsy fa miondana agro-écologie zareo. Mariana fanomena ireo mpianatra ny toromarika rehetra nandritry ny aktivité parascolaire ary izy ireo ihany no nikarakara ny tanimboly nandritry ny fampiarana. Karazam-pambolena maro no napetraka teo anivon'ny sahasekoly. Nambara tamin'ireo mpisidika fa nahafapo ny vokatra tamin'ny taona voalohany izay nampiarana ny agro-écologie teo anivon'ny CEG-vinany. Ny vary zao dia nahatratra 5 taonina isaky ny hektara. Tsara arak'izany ihany koa ny vokatra katsaka sy voanemba ary indrindra nahazahoana rakotra betsaka matevina amin'ny tany. Inona moa ny antony ametrahana an'ilay planche anankitelo reto eto amin'ity sekoly ity dia mba ahafahana satria misy vary eo dia misy katsaka sy légumineuse moa zany ilazana azy ao ny voanemba zany ary ao anatin'ilay voanemba moa dia efa misy mokona hitanareo fa mandady mananika ny katsaka reny zany ilay mokona ato amin'ny tilany ity misy an'ilay mokona fotsiny. Ny tanjona ao anaty zany dia mba ahafahana manao an'ilay fifantombiasam-boly zany hoe rehefa avy namboly an'ilay katsaka sy voanemba ianao ary ilay mokona dia vary zay ny dikan'izay amin'ny taona manaraka. Le toerana misy an'ilay vary ary izy ny stylo dia hijanona ho stylo izy mba hanatsara ny tany ilay stylo zantesy satria eritreretina fa ilay stylo zantesy dia manana vatry na rasinina matanjaka zany afaka mamaky an'ilay andro tany dia mameno an'ilay faritra rehetra ka raha ohatra ka ratsy ilay tany dia ilay vatra sy ilay ravina ary ny tao dia manome ilay atao hoe matière organique na ilay fako
afaka mahasolo sy manampy ny zezika zay ataonao ao amin'ny maha légumineuse azy. Arak'izany zany dia amin'ny heritaona zany ity mokona ty koa ohatran'izay légumineuse zay manome tsiron'ilay tany mba ahafahana ho raisin'ilay fambolena vary amin'ny taona manaraka. Amin'ny heritaona zany dia isy vary ty mokona ty. Amin'ny katsaka sy légumineuse ry koa dia afaka asiana vary fa azonao atao ihany koa ny mamerina katsaka sy légumineuse fa ny toerana asiana azy fotsiny no ampifantombesina ny katsaka ataony amin'ny toerana misy légumineuse ary le toerana misy foto-katsaka dia any amin'ny asiana an'ilay légumineuse. Avy eo amin'ny CEG dia nandeha nitsidika tanimbolona tatsa maromaro izay efa niara-niasa tamin'ny GSDM nandritry ny taona maro. Naseho tamin'izany fa mila faharetana ny fampiasana ny teknika agro-écologique ary azahoam-bokatra tokoa sady mikajy ny tany sy ny tontolo iainana rehefa voaharaka tsakany sy andavany ireo fehipetra ilaina. Zavatra ataoko amin'ity volo-rakitra ity zany dia betsaka ohatra hoe fanamasahana tany dia fedina amin'ny adratsy ny karazany iny manaraka ao ny resaka sakafon'omby, resaka fanaovana zezika compost zany ilana amin'ity resaka volo-rakitra ity dia verovana ny tontolo iainana koa raha teo. Zany zavatra hoe tombontsoa be da be azo aminy tsirofasy angamba dia amin'ny 3 hectares mahery eo zany ny parcelle avec sitilo aby io. Ny vokatra vary moa zany teto zany mikajikajy dia amin'ny 4 hectares 4 tonnes l'hectare eo zany ny rendement azy. Ny roso an-trano ny dia ka nentina nitsidika fambolena acacia-mangium ireo mpandray anjara. Ny acacia-mangium dia karazan-kazo voizin'ny GSDM noho izy hainga-mpitombo sy afaka maniry amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Eo ihany koa noho izy tian'ny tantely ka mampahombo ny famokarana tantely. Tao amin'ny CEG annexe alakamisy anaty vato, distrikan'ny Betafy no namaranana ny fitsidiana ny andro voalohany journée agro-écologique. Isan'ireo CEG enina nahazo tombotsoa tamin'ny tetikasa fampidirana ny agro-écologie tany an-tsekoly. Efa voalanina teo tokotany tsekoly ireo mpianatra, ray aman-drenin'ny mpianatra ary ny mpampianatra rehetra. Rehefa vita ny fandraisam-pitenenana fohifohy dia nydroso avy hatrany tamin'ny fitsidiana ny sasekoly ny mpandray anjara. Fanamby lehibe no napetraky ny GSDM raha nisafidin'ny CEG annexe alakamisy anaty vato noho ny toetry ny tany izay efa kotra sy vatovatoana tokoa. Ezaka be ihany koa no nataon'ny sekoly sy ny ray aman-drenin'ny mpianatra nikarakara, nanarina ary nanomana ny tany fambolena anaovana ny fampiarana. Mendrim-piderana ny asa nataon'ny sekoly ary azo tsapahitana ihany koa ny vokatra. Izao toerana hitantsika zao moa dia anisany toerana tena nisy kotambato, vato be da be tena ary tena nanahirana dia nanahirana mihitsy ny namelona an'izao tany izao. Kanefa noho ny fahatapanay mazava-dehibe ilay tetikasa agro-écologie karakaran'ny GSDM dia kely aina fatratra izay nanao ny ainay arak'izay tatry ny herinay. Ka izao nahitantsika an'izao vokatra mahafinaritra izao dia inonay ny mpianatra moa dia efa samy mahita sy mahalala ary mahay ny fiofanana ny fampiarana ny fiofanana izay nampitaina tamindreo. Ka mino zahay fa na ny ray aman-dren'ireo mpianatra ireo izay tonga manoloana eto dia liana tokoa ny mahazava-dehibe ity tetikasa agro-écologie ity izao. Ary zay tompo dia mijoro vavolombelona fa tena ilaina mihitsy ny manohy sy manatsara izao tetikasa karakarain'ny GSDM zao izay soranay ny GSDM sy ny ireo ambaratonga mpitondrana eto amin'ny tany sy fanjakana. Raha fehezina ny andro voalohany journée agro-écologique dia nentina nanehoana fa miaratsy isa-taona ny vokatra na amin'ny hatsarany na amin'ny habetsany. Izany dia noho ny fitrandrahana tsy ara-jarina ny tany fambolena sy ny fampiasana ireo teknika mpambolena izay mahalan-tsiro ny nofo-tany sy mampiroborobo ny fiotsahan'ny tany ary ny fiforoana ny lavaka. Miaringana ny ala noho ny doro ala sy ny fitrandrahana tsy ara-jarina ireo karazan-kajo sarobidy isan-karazany. Mialan'ny taranaka etsy andaniny ireo biby miaina sy mivelona anaty ala. Mihamafy isa-taona ihany koa ny loza voajanahary noho ny fiovan'ny toetrandro toy ny haintany, ny tondra-drano ary ny rivo mahery. Na izany aza nefa ny arahana nahita ihany koa fa misy vahaolana ahafahana miatrika sy miotra izany dia ny fampiasana ny agro-écologie amin'ny fambolena izay sady manatsara ny tsiron'ny tany
mampitombo ny vokatra no mikajy ny tontolo iainana. Ny fanome fotoana atao amin'ny hôtel de terre Mantsirabe ny mpandray anjara rehetra ny marainan'ny zoma fa 13 ny volana Avril 2024 atrikasa izay nomanin'ny GSDM ifampizarana traikefa sy amelabelarana misimisy kokoa ny zavatra hita teny an-tsaha sy nampahafantarana ny fandrosoan'ny asan'ny toto-saina tao anatin'ny tetikasa PAPAM. Nanatevin-darina ireo mpandray anjara ny taleparitry ny fambolena sy ny fiompiana, ny taleparitry ny tontolo iainana, ny aivoary ary ny ala, ny avy eo anivon'ny tanàna Oronan-tsary, ireo mpampianatra rehetra avy amin'ireo sekoly enina nanatanterahana ny fampidiran'ny agro-écologie tany an-tsekoly ary ireo mpanao gazety. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny atrikasa izay nandraisan'ireo solon-tena mpanjakana fitenenana. Izao ny totosa hoy izy ireo dia noho ny ezaky ny GSDM, ny tohany avy amin'ny AFD ary indrindra ny fakantoavan'ny fanjakana fohy be izay miezaka hatrany hampandroso ny tontolo ambanivohitra. Araka ny tenin'ny ramatoa-pandrindra teo dia raharaha iraisana ny fikajiana ny nofotandry ary efa ao anatin'ny fahalovana sy ny fahasimbana-tanteraka. Ho anay ao amin'ny ministera ny tontolo iainana dia atao hoe ankoatran'ny fiovan'ny zavamisy na ny zavamaniry eo amin'ny nofotany dia misy ihany koa ny fidinan'ny vokatra izay atao hoe ny vokatra azo eo amin'ny nofotany zany efa mihena dia mihena. Na inona karazana zezika, na inona karazana masom-boly hoentintsika ambolena dia isan'ny singa lehibe amin'izany fambolena izany ny rano izay mivoaka avy any amin'ny sandrika anatanterahitsika amin'izay fambolena sy azahoantsika vokatra tsara amin'ny nofotany izay. Dia ankoatran'izay ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana, ny aivoary ary ny ala dia efa misy ny alatsinikely amin'ny fiteny teknika fa tsy voadikako teny malagasy izy karazana ohatran'ny hoe aménagement écologique na bassin versant izay azontsika hifanampiana sy iara-miasa amin'ny fanajariana amin'ireny sandrika ireny. Eto am-pamaranana misy ray aman-dreny napita-hafatra tamiko izay tiako mifampizarana amintsika ihany hoe ny tany no zavaboary nataon'Andriamanitra hany mamaly soa dia efa anaovana soa. Misaotra betsaka tompoko. Ny solon-tenan'ny mpamatsy-vola kosa dia nankasitraka ny ezaky ny GSDM hatramin'izay ary nilaza fa mbola vonona hatrany izy ireo ampiroborobo ny agro-écologie ho fampaharetana ny sehampihariana izay antoky ny fambolena maharitra. C'est un honneur de parler au nom de l'AFD devant vous. L'AFD soutient depuis plus de 15 ans l'agroécologie, la diffusion des techniques, en particulier dans la région Vakinankaratra, aux côtés du GSDM évidemment et du ministère de l'Agriculture malagasy. C'est un accompagnement de longue durée parce que c'est des changements de pratiques qui portent véritablement leurs fruits qu'au bout de plusieurs années. On l'a constaté dans les visites hier, il y a des agriculteurs aujourd'hui qui décident de relever ce défi de l'agroécologie, qui sont convaincus de l'intérêt économique et écologique des techniques. Ils font cet investissement initial et c'est pas anodin, c'est des réussites qui donnent envie à tous de persévérer. C'est aussi pour cette raison qu'avec le projet PAPAM, le GSDM relève ce nouveau défi de diffuser l'agroécologie aussi auprès du jeune public. On a visité hier les collèges de Betef et Mandout qui ont mis en place des enseignements sur l'environnement et des parcelles de démonstration. Donc on a l'espoir que ces initiations inspireront les parents et les enfants dans leur vie quotidienne. Cette matinée, c'est plutôt le temps des débats pour aller plus loin dans nos réflexions collectives sur la diffusion de l'agroécologie et la protection des bassins versants. Donc déjà de la part de l'AFD, on peut vous dire que les appuis ont vocation à se poursuivre. Avec PAPAM, on travaille déjà sur 3 régions, bientôt 4 avec la région alalan'ny. Mais évidemment, l'agroécologie, c'est tout un écosystème, c'est le cas de le dire. Donc c'est pas seulement cet accompagnement technique, c'est aussi des politiques publiques adéquates, l'accès à des semences de qualité, des perspectives en termes de marché,
une recherche-action aussi en continu. Donc je vais laisser la parole aux spécialistes et à toutes et à tous, mesdames et messieurs, je vous souhaite des échanges fructueux aujourd'hui. Famela Belarakevitra no nentina nandrafitra ny atrikasa. Nandray anjara tamin'izany ny GSDM, ny mpikatroka ny tetikasa PAPAM any amin'ny faritra Vakinankaratra ary ireo vondrona mpikaroka. Nomena sehatra malalaka ihany koa ireo mpandray anjara tamin'ny fametrahana fanontaniana sy ny ady hevitra. Ny taleparitry ny fambolena sy ny fiompiana no namarana ny fandraisam-pitenenana no sady nanakatona tamin'ny fomba ofisialy ny Journées agro-écologiques ho an'ny faritra Vakinankaratra. Nandritra ny andro tokoa dia nanao an'ity journée agro-écologique ity izay mikarakaray ny GSDM isika. Nisy ny fijerevana tany toerana ary nisy ny fandalinana sy ny fanehoana hevitra teto amin'ity toerana ity. Dia makasitraka indrindra ny GSDM nanao an'izany fandaminana izany. Raha ny jerevana teo dia hitantsika ny fonosonyity atao hoe agro-écologie ity. Efa nanomboka tany amin'ny 9 taona lasitsika nametraka an'izany semi direct. Sarotra dia sarotra tokoa no nanapita an'izany tamin'ny teo amin'ny sehatra ny tontolo ambanivohitra. Dia nefa ankehitriny raha nandeha tany isika mijery ary ny zavatra naseho teto androany dia manaprofo fa tena efa miroso mandeha amin'ny lavidavitra kokoa isika amin'izay resaka agro-écologie izay. Raha amin'izao fotoana izao ny fanjakana dia tena efa manana ny finiavana ampiroborobo sy anatsara ny fomba anapariahana io fomba fambolena io. Eo anivon'ny ministère amin'ny fambolena manokana dia nisy ny fampidirana ao amin'ny programan'ny EFTA ny resaka fiofanana amin'ny agro-écologie izay nangatahan'ny tany teo moa ny mba handraisantsika an'ireny ankizy mivoaka amin'ireny mba hanao stage any amintsika any raha misy ny fangatahana. Eo ihany koa eo amin'ny resaka politika nationale dia efa natao izay ampidirana izany resaka agro-écologie izany ao anatin'ny politika nationale ny fambolena. Eo ihany koa ny resaka tetikasa, efa maro ny tetikasa manao an'io resaka agro-écologie io. Koa dia izany rehetrarehetra izany dia manaprofo ny finiavana ananan'ny fanjakana anatanteraka sy anaparitaka an'io agro-écologie io. Eo hoe nyresantsika teo ny resaka pérennisation, ny hoe mba hampaharitra amin'izay zavatra izay satria ny tetikasa dia mandalo ihany. Raha ohatra raisitsika ny AFD izay isorana satria nanome tolo-tanana itsika izy, io dia tsy resaka hoe trosa averina fa subvention io namen'ny AFD io ahafahantsika manatanteraka n'ity tetikasa PAPAM ity ny AFD amin'izany. Fa isika malagasy dia tokony hanana finiavana amin'ilay resaka pérennisation izay. Raha engany izao asa tetikasa atao izao tena mba hitondrantsika amin'ilay fisandratana 3 ihany koa mba ahafahan'ireo tantsaha tena miala ao anatin'ny fahantrana, mba ahafahany mampitombo ny vokatra ka tena mba hisandratra ho amin'ny 3 Sotra indrindra tompoko makasitraka antsika naharitra hatramin'ny farany nandritra an'izay androandro izay dia miraharo soa antsika ho tonga soamantsara amin'ny avintsika tsirairay avy. Sotra tompoko lahy makasitraka tompoko vary. Dia ambara efa mpamaranana tompoko fa mifarana amin'ny fomba ofisialy ilay journée agro-écologique izay natao nandritra ny androandro. Sotra tompoko.